Société Pétrole SA, ni fomba tamin'ny drift, ny siège à Lyon, fonds de revenu général permanent, Soraka. Une activité principale, fabrication et distribution de produits carbone corps. Ici, manana usine, c'est implanté en Banzoué, RN7, superficie en 2800 mètres carrés. Les capacités de production en journalière, 1000 sacs. Et les poids d'un sac de carbone corps, 25 kg. Les produits carbone corps, c'est un arrêt des produits de revêtement enrobés à froid, alternatif enrobé à chaud, ici, mettre dans le revêtement surface, allée, garage, parking, trottoir, oui, ça va être privé, ça Anisan'ny mandrajara ty fampiratiana ty ianareo atao amin'ny karana inona no tena heverinareo mazava-dehibe ny zavatra salako zao? Mazava-dehibe amin'ny zavatra ohatr'izao zahay zany tia proposer solution vaovao amin'ny fanamboarana ny lalana eto Madagasikara dia zava-dehibe ho anay ny fihaonana amin'ny zavatra resaka hoe inona les solutions vaovao? Les solutions vaovao dia miproduit anay produit carbone corps izay tena facile hoany ny mise en œuvre-ny mipetraka amina tonga dia afaka mipetraka amina tovenant na anaty le izy. Ny fomba fampiasana azy dia tsotra dia tsotra satria tsy mila fitaovana be lehibe sady tsy misy préparation be intsony atao fa juste préparena ny couche de base dia tondrahana dia étalena ny carbone corps dia avy eo tondrahana dia après compacter. Taiza sy taiza efa nisy ataontsika hoe trohatra amin'ny asa nataonareo tamin'ity vokatra ity? Ohatra zay zao efa nanao route privatif ao amin'ny Taovandry dia nanao lalana koa zay teny Bongatsara dia efa nanao lalana tany amin'ny tany Sambava zay dia nanao terrain de basket teo Isotry dia nanao support ny chéri tany chéri zay. Hoenao teo hoe vahaolana vaovao amina sehatra asa mitovitovy amin'ity zavatra ataonareo ty inona ny tena qualité anareo résistance ny matériel ampiasaina sa ny akoatran'ilay mahamora ampiasana azy? Ny produit aloha zany no tena avantageny dia izy mitovy amin'ny revêtement rehetrarehetra fa tsisy hoe mahasamihafa anazy mihitsy tena hoe mitovy fa mila respectena fotsiny ny mode d'emploi-ny mba hirésiste tsara zany izy amin'ny ohatrany hoe amin'ny durée de vie zany. Eo amin'ny lafiny koa na ny vidiny? Ny vidiny tena mora satria ny sac de 25 kg zao 18,500 ariary hors taxe izay mahavita à peu près 1 mètre carré amin'ny épaisseur 1,5.